araka ny fatatsika amin'ny anao manjery moa manomboka rapitso telo jona ny lancement officiel ny célébration zany hoe ny fanombohana ny hetsika ho fankalazana ny fetim-pirenena fa eny amin'ny dimampolo nahazahoana ny fahaleovan-tena ny firenentsika zany ka raha ny mahakasika ny aty Tsirabe manokana vakina karatra dia tsy afaka manao volo manoarandrana amin'izany fa manaraka ny toromarika rehetra avy any amin'ny comité national d'organisation 26 juin misy moa ny commission natsangana ho an'ny eto amin'ny chef lieu manokana mba ahafahantsika hoe tena hanao fety ao anatin'ny fifaliana tokoa ny vahoaka amin'izany fahaleovan-tena pirenena zany ny fananganana saina zay ngamba ny voalohany hoe manomboka amin'ny latsinainy enina volana jona dia entanina ny isa-tokantrano rehetra mba hamoaka ho talaky-maso ny sainam-pirenena satria izay ny marika voalohany hoe tsy nindrana sainam-pirenena hafitsika fa efa manana ny sainantsika manokana amin'izay mariky ny fahaleovan-tena izay dia entanina ny tsirairay avy hamoaka ny saina ho talaky-maso saina madio sy tsirovitra sy vaovao raha azo atao mifandray amin'ilay teo moa ny birao-panjakana sy ny rehefa trano dia tokony ahitana taratra mifanaraka amin'iny ny tanàna ihany koa dia horavahana amin'ny lokon'ny firenena zany hoe ny maitso fotsy mena ezahana mihitsy ny ahitany olona hoe hiditra fetim-pirenentsika fa ro manarak'izay ny loha hevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana dia tsara ihany koa ny mivoy an'izay foana rentanina moa ianareo ato amin'ny ainao manjery ny ampita foana ho fantatry ny vahoaka fa ny loha hevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana dia hoe Madagasikara mandroso ny tanjona iombonana izany hoe ny hetsika rehetra zany zao dia hitodika amin'izay loha hevitra izay daholo entanina ny fiaramientany tsirairay avy satria tanjona iraisany Madagasikara mandroso ny iombonantsika rehetrarehetra tsisy manana tanjona hafa noho izay angamba ndra mbola olona tia tandrazana koa izy ny fahatelo dia mahakasika ny tia moa resaka filaminam-bahoaka raha misy olona te hanao andefa afomanga na ohatr'izany ka tsy le avy amin'ny fanjakana dia tsy maintsy mahazo alalana manokana any amin'ny ministèren'ny fiarovam-pirenena vao mahazo manao an'izany izy fa tsy azo alefa fatandry satria be da be ny mety ho risque vokatra izay hoe fandefasana afomanga tsy nahazoana lalana izay